Iditra kositsika monomboketo mahakasika indrindra ireo ako ny fankalazana ny 20 martsa. Tahaka ny isa taona dia nandray ny hetsika fahatserovana sy fanomezam-boninahitra ny tolon'ny 20 martsa 1770 sy 700 tany Moramanga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nandritra izany no nanambarany fa dingana lehibe tsy tokony ho adinoan'ny olom-pirenena ity fotoana ity. Tokony ahalalany lasa mba hihinana ny amin'izao fotoana izao ary hijerena ho avy ny olom-pirenena tsirairay. Izay no mahazava-dehibe ny hetsika fahatserovana ny tolon'ny 20 martsa 1770. Io no anisany nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly tany Moramanga. Tokony omena lanja ihany koa ireo bekotra marolatra izay niatrika izany tolona izany, izay indrindra no antony nanambarany fa dia hojerena akaiky ny fahafahana manohitra ny vola ho raisin'izy ireo. Tsy mila tambiny azy ianareo, fantatray fa adidinay ny manome an'izany valikasa sarana izany. Endriko ny fangatahana izay nataonareo teo. Manome toky aho fa mity taona ity tsy maintsy ho hatsaraina ny fari-piainanareo zoky ray aman-dreny izay hajainay tompo lasa toka. Tsy noadina ny filoham-pirenena sy ramatoavadina ihany koa ny nametraka ny fehezam-boninkazo tao amin'ny fasan'ny Mahirifo tao ampanifana sy ny tao amin'ny tsangambaton'ny Mahirifo tao Moramanga tampitanàna tamin'ny omaly io ihany. Farany dia nosokafana tamin'io andro ny alahady io ihany koa ny tranom-bakoka ao Moramanga izay nikarakarany anta fampiratiana goavana mikasika indrindra ireo zava-nitranga nandritra ny tolona tamin'ny taona 1770 io.